ao amin'ny marka toko fahafito marka toko fahafito ry havana tantara malaza tantarany nahasitranan Jesosy ny sanakavavy na vehivavy kananita zany hoe jentilisa zany no perikiopatsika androany ny afatra ry havana dia izao ny finoanao ve mahatonga anao hiandrandra marina an Jesosy ny finoanao ve mahatonga anao hiandrandra le miandrandra moa dia hoe hanatena marina an Jesosy finoanao ve mahatonga anao hiandrandra marina an Jesosy fa zany ny finoana marina zany ny finoana mahavonjy finoana mahatonga hiandrandra an Jesosy ry havana misy ohatra tsara anankiray ato amin'ity perikopy hitantsika izany eo amin'ny andininy fa 4:20 ndenge iarahantsika mamaky mafy zany marka 7:20 zany amin'ny anaran'i Jesosy ary niala teo Jesosy ka lasa nakany sisy tany Tiro sy Sidona dia niditra tao an-trano izy ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany kanefa tsy nahazo niery izy famarinana voalohany ry havana fampietreretana voalohany ry havana dia izao vonina venao anao à la disposition an Jesosy ny tranonao vonina venao anao à la disposition an Jesosy ny tranonao ary rehefa ataonao à la disposition Jesosy ny tranonao dikan'izany dia hoe ny rehetrarehetranao ataonao à la disposition an Jesosy ry havana matoa ny tranonao ataonao à la disposition an Jesosy inona zavatra mitranga eto ry havana voavy ny famaly tamin'ny fariseo Jesosy tao amin'ny perikiopa talohan'izao ary tena hoe ny teny mafy ny fariseo izy no ny fetsaram-belatsiany izy ireo tao izy no ny teny hoe ty fireneny ty tena hoe manompo ahy eo imolotra midera eo imolotra fa ny fony lavitra ary satria lavitra ny fony reto fariseo reto lavitra ny Jehova ny fony reto fariseo reto ny ataony fomba-pivavahana ary niditra tato trano Jesosy ry havana nila niditra tao trano izy satria hoe niafina an'ireo fariseo reo niafina an'ireo fariseo reo satria tsy mora ry havana zany hoe nanabatiany tompo an'ireo fariseo reo ary nanabatiny azy apabe maso raha ianao ve ry havana ny hoe nandondonan Jesosy varavara natao anaty zany contexte persécution na fanenjehany zany sainao ve napetrano an Jesosy ry havana sainao ve misy fotoana ry havana eo amin'ny fiarahamonim-pirenena araka le fitenenana hoe teny ndray monja dia efa mahatonga anao any imponja eto ry havana fantatra tsara ny fahasiahany reto fariseo reto fa ty jiosy tia napetrano azy ary tsy fantatra anarana le jiosy ary matetika rehefa tsy fantatra anarana le jiosy tia ny tompo ataonao eo ny anaranao hoe za solofo koa ny traniko dia ataoko à la disposition an Jesosy ry havanao nila niafina ny fariseo Jesosy satria efa nitsiry tao am-pony tao an-tsain'ny fariseo izany hoe fikasana hamono azy zany
fa ny nila niafina tamin'ny vahoaka koa Jesosy ry havana, satria diso hevitra ny amin'ny Jesosy reto vahoaka reto no ny fahagagana nataony dia te handray azy, te hanao azy ho mpanjaka, te hanao an Jesosy ho mpanjaka reto vahoaka reto. Ary tsy tiany Jesosy izy ho diso hevitra ny amin'ny maha Mesia azy ry havanao. Vonina venao, vonina venao. Raha misy lan'ny tompo ny tranonao, anao an'izany tranonao zany, sy izay rehetra mombanao, à la dispositionao. Finoana arahina azy ry havana, finoana marina, le finoana mampiditra any an-danitra, arahina azy. Izay ny famarinana voalohany, vonina venao. Anao à la disposition de Jesosy, tranonao sy rehetra anao. Raha izay ny amin'ilay jiosy tsy fantatra anarana, fa jiosy tamin'izany ohatra ry Nikodemosy reny nino tamin'ny mangingina. Dia amin'izay raha jerentsika kosa finoan'ity vehivavy ity, ary tena hoe toriteny ho anareo vehivavy manokana. Ny andraikitra sarobidy, ny andraikitra tsy manam-paharoa omen'ny tompo anareo, ho famonjena ny ankonanareo, matoa voavonjy ny ankonana anankiray, dia satria ny vehivavy nandeha mendrika ny fintsoana ny intson'ny tompo azy ry havanao. Inona ny zavatra voalohany ny ohatra tsara hita eto amin'ity vehivavy Kananita. Kananita zany hoe gentilisa, Kananita zany hoe tsy jiosy, vao maika koa mahagaga le finoana ry havana. Zavatra hita eto dia hoe le fahamarinana dia zao hoe ny finoana marina, ny finoana marina dia mahatonga anao hiankohaka eo an-tongotry Jesosy ka hangataka aminy. Ny finoana marina dia mahatonga anao hiankohoka eo an-tongotry Jesosy ka mangataka aminy ho an'ny ankonanao. Dia jerentsika ry havana ny 520 sy 620 ny anaran'i Jesosy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy, zanavavy tanora dia azo mpanahy maloto, dia nakao ka niankohaka tamin'ny tongony. Ary gentilisa raha vehivavy avy amin'ny firenena Sirofonika dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy. Izay le famarinana resantsika finoana marina ry havana, dia mahatonga hiankohaka eo an-tongotry Jesosy ary angataka aminy ho an'ny ankonanao. Ny zavatra hita eto dia na gentilisa aza ty vehivavy ty na re momba an' Jesosy. Tsika rehetra re tonga zany hoe gentilisa taloha fa kristianina ankehitriny na re momba an' Jesosy ry havanao. Fa ny zavatra renao, zavatra fantatrao momba an' Jesosy hoe mahatonga anao hiankohaka eo anatrehan'i Jesosy ry havana. Maro amintsika no mihaino hira-pivavahana, maro amintsika no mihaino hira-tononkira-panahy, maro amintsika no mankafy hira irain'ny mpanakanto malaza, mety mpanakanto n'izao tontolo izao fa mihira hira ara-pivavahana dia revo amin'izay dia mentanentana ny fo. Tsy ry havanao, tsy zany le finoana mahavonjy, fa le finoana mahavonjy aloha dia finoana mahatonga anao hiankohaka eo an-tongotry Jesosy. Ary nanino n'ity vehivavy ty ry havana no niankohaka teo an-tongotry Jesosy? Araka le voalaza teo hoe reny ny lazan'ity Jesosy ty, ny asa soa nataony, fa surtout ry havana
fatany momba ny tenan'izy vehivavy kananita jentlisy io ny tantaram-piainany ary indrindrindrindra ny fahoriana mianjady eo mitokantrano amin'ny fotoana io. Inona zavatra, inona ny toepony, inona ny toetsainy amin'io fotoana io? Mahatsiaro izy fa olona resy, manana ny zanavavy azony demonio. Mahatsiaro izy fa olona mahantra. Tsy fantatra zay hoe situation matérielle ty vehivavy ty fa mahatsiaro izy fa olona mahantra, olona mila vonjy. Zany no mahatonga azy ankohaka, ary ianao tsy ankohaka ry havanao. Eo tongotry Jesosy. Raha tsy mahatsiaro fahantrana ara-panahy, raha tsy mahatsiaro hoe mila vonjy. Lazaina izy lazaina fa hoe avy amin'ny firenena siro-foinika. Ilazana nge zany fa gentlisy. Avy amin'ny tony hoe kananita le ponina taloha tao a Israël tao raha amin'izao fotoana zao zany dia ireo palestiniana reo. Ary ny problemany satria izy nanompo ny Andriamanitry ny kananita nanompo izy probablement ny Astarte. Dia voly aza avy amin'izany fanompona Astarte zany no nahazo mampahoro ny zanany vavy. Ry havana malalo teny amintsika malagasy. Io fomba andrazana zay tsy mety elantsika io mampiditra demonia ao amin'izay manompo an'izany ary ao amin'ny ankonany manompo an'izany. Io andrandraitsika io kolokolotsika io ty vehivavy kananity ty mampiseho fa tena hoe mampidi-doza zany. Fa vaovao mahafaly ampiseho ty vehivavy kananita ty. Dia hoe Jesosy afaka manao an'izany, afaka mamonjy amin'izany, ary Jesosy irery no mamonjy amin'izany. Jesosy irery mamonjy amin'izany. Dinio arariavana ny finoanao. Dinio ny finoanao. Raha finoan'ny olona resy mahantra ara-panahy, raha finoan'ny olona mahatonga azy se prosterner, fiankohaka mandrakariva. Tsy hoe fiankofany vatana loatra fa tena fiankofany fanahy, fiankofany saina eo anatrehany Jesosy. Ary efa miankohaka eo anatrehany Jesosy anao, zavatra tokana no ampianarin'ilay vehivavy Samaritany ty, mangataka. Famarinana manaraka ry havana Jesosy. Ary sady fampietreretana, famporisiana ho antsika fiangonana no ataon'ity vehivavy kananita ty. Misy teny nalokin'ny vavany izay nankasitrahany Jesosy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, io teny izay nalokin'ny vavany ty vehivavy kananita ity no nahatonga an Jesosy anasitrana le zanavavy kely 9 taona zay tany an-tranony fa tsy teo. Tena finaritra le teny nampanonton'Andriamanitra anankiray zay hoe teny nataon'ity vehivavy kananita ty nanokatra ny varavarany fahasoavana. Teny nataon'ity vehivavy kananita ty nanokatra ny varavarany fahasoavana. Ry havana malalo, saino tinio manompoko izao zay teny alokin'ny vavantsika. Dia eritrereto hoe teny mahafinaritra an Jesosy ve zany teny atao alokin'ny vavako zany? Teny ankasitrahana ve zany? Ankasitrahany ve zany? Tenin'olona manam-pinoana manantena azy miandrandra sy marina ve zany? Anka teny manokatra ny varavarany fahasoavana. Teny manokatra varavarany fahasoavana. Dia raha antsika mamaky ny 7:20, 8:20, 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ho voky alohany zaza, fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy
ho an'ny ambokely fa raha vehivavy namaly da nanao tamin'ny hoe eny tompo kanefa na dia ny ambokely ao ambany latabatra azy dia mba mihinana ny sombotsombon'ny mofonjaza ihany dia hoy Jesosy taminy noho izany teny izany mandehana ianao efa nivoaka tamin'ny zanako vavy démonie io le teny akasitrahany Jesosy ry havana tsarontsika ny zavatra nitranga ry havana ny ankohaka le vehivavy dia nangataka eo zany tsika mareny zao toriteny zao dia hoe manapa-kevitra ny ankohaka anetry tena dia mivavaka any amin'ny texte parallèle ao Matthieu dia lazainy Matthieu hoe tsy niteny aloha Jesosy nangina aloha Jesosy teo natrenyity vehivavy kananita ty ary io ry havana zavatra pahazo antsika matetika resy lahytsika hoe tsy misy afa-tsy mivavaka ray volantsika zay nandinikany hoe mino dia hoe miandrandra ny famonjen'ny tompo okey andao ary ivavaka okey fa rehefa manomboka mivavaka tsika mangina aloha ny tompo ndraindray ohatra ny amin'ity vehivavy kananita ty ry havana ary raha tsy manana finoana miorina amin'ny soratra masintsika ka mahita exemple ohatra zany dia malaky kivy ary tsy maharitra amivavaka fa misy fotoana ny tompo mizaha toetra antsika manefy ny finoantsika mba tsy ho finoana ho-poana dia mangina aloha izy ary zavatra sarotro zany ho antsika miaina amin'izao karazana vaninandro ny instantanéité zao ny zavatra rehetra tsy maintsy hoe ohatra zay dia tiatsika ho azy tiatsika hipotra anika hoe débousoletsika rehefa hoe mangina aloha ny tompo fa tsy avetrahany dia mamaly vavaka ry havana mareta amin'ny fivavahana ny olona miankohaka ka mangataka maharitra amin'ny vavaka ry havana fa ny zavatra lazainy marika eto dia hoe fa hoy Jesosy taminy mbola mizaha toetra le finoany aoka ho voka aloha ny zaza ianao aloha za tsy miteny hoe tsy hamonjy ianao na tsy hamonjy ny zanakao fa aoka ho voka aloha ny zaza le zaza avy amin'ny fireneny Israely zany aloha zay izy hoe hamonjy ny jentilisa tsy nampaninina le vehivavy zany ry havana tsy nampaninina le vehivavy zany ary ny zavatra ampianarin'le vehivavy eto ry havana zavatra ampianarin'le vehivavy eto na dia hoe nangina azy aloha Jesosy na dia hoe nilaza azy izy hoe misy filaharany famonjena ny jiosy aloha zay vao ny jentilisa na dia hoe sanatriny zany ary nalikainy ty vehivavy ty lalina ge zany nalikainy sanatriny zany ty vehivavy ty marina fa hoe le teny grika hoe alika kely ohatrany hoe zavatra mahafatifaty fa somary alikeny any dia neken'le vehivavy zany ry havana nekeny somatsara zany tarintsika ny teny hoe na tsiaro ny fahantrahany na tsiaro mila vonjy eto izy manehitry tena zany ny olona manatena famonjena avy amin'ny tompo ry havana manana finoana mahatonga azy anehitry tena ka manaiky aka ny toerany biby fandaka ao ambany latabatra ry havana raha toandro ianao raha pitso ianao raha sanatriny zany alikaininy ao an-trano ianao sorony tompo tena hoe exercice pratique zao zany no ny ainan'le vehivavy kananita raha nitala ao tamin'i Jesosy izy momba ny zanavary aza malaky mitomany any pasitera zao nanaovany ana lala loza za non
nanetry teny izy a ho toy ny hoe biby fandaka ao ambany latabatra. Nanetry teny izy a fa majentilisa azy, mpanompo sampy azy, dia mitovy amin'ny biby zany fiainana zany avanao, mitovy amin'ny biby ny fiainana. Fa zao fatany fa Jesosy ny solution amin'izany, Jesosy ny solution amin'izany, dia nanantony izy. Probleman'ity vehivavy ity, mananjanaka vavy ampahorian'ny démoni izy, ary fatany fa Jesosy ny solution. Problema hoe ekeny Jesosy ve izy, zany io tantara io, ekeny Jesosy ve izy, ekeny Jesosy ve ny amonjeny ny zanavavy, fa sika ry avanao fatatsika fa ekeny Jesosy ny amonjeny ny ankonantsika, fa tsy manatona ny Jesosy tsika, satria tsy mahatsiaro mahantra ara-panahy isika ny amin'ny fahoriana izay mety menjady amin'ny ankonantsika io. Ary mivavaka ry havana ho anareo vehivavy rehetra izay mary an'izao teny zao, miovay ianareo, mety ezanana finoana, tsy finoana hoe omban'ny sentiment ny fihetsem-po sy ny ranomaso azy, fa hoe finoana mahatonga anareo iankohaka ho an'io vadinareo io, ho an'ireo zanakareo io reo, fa matoy izy ohatran'izao sanatriany zany. Misy asan'ny demony manajamba azy, misy asan'ny demony manakona an Jesosy velona ry havana, le Jesosy te hamonjy amin'ny fahoriantsika rehetra. Ny teny nataon'ity vehivavy ity tena hoe namoa arabaky teny ny varavaran'ny fahasoavana. Hito amin'le faran'le texte hoe noho ny tonga tany an-trano izy a, dia nahita an'le vehivavy petraka somatsara teo amin'ny fandriana, fa tsy le vehivavy le ankizy hoe mitsikofokofona eo amin'ny tany sy manao fihetsika adala eran-tra. Izay nataon'ny Jesosy ry havanao tamin'ity vehivavy kananita ity, dia tiany atao amin'ny ankonantsika. Fa zao ny hafany aloha, mangataha finoana miandrandra marina ny famonjeny ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.